fampiarabantsika nahatratra ny pasika isika ka ny fiarabana ataontsika dia ny abany Jesosy nireo vehivavy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Inona moa ny teneniny moa? Finaritra, karinina zany na karisy zany midikan'izay fahasoavana. Dia ny setry ny avalitsika dia hoe velona Jesosy, finaritra velona Jesosy. Zay zany fiarabantsika amin'ny olona akaikitsika eo zany ny ray manao hoe finaritra, ny ray manao hoe velona Jesosy. Dao ary isa roa telo. Dia ianareo ao ambony ao iarabany ety ambany zany nareo ambony atsika ety ambany mikopakopoka amin'izareo ndao ary nareo ambony ao. Velona Jesosy. Dia itsika avanty anatiny iarabany ery ivelany mikopakopaka isa roa telo finaritra. Tehaka ao an'Andriamanitra isika. Manasa ny filohan'ny fiangonana isika no ny teny fiarabana aorian'izany ny vaovaon'ny fiangonana. Velona Jesosy, Paska ho atsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondrany ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay amen. Izany teny izany no andraisako fitenenana eto, misolo tena ny fiangonana, ka mpanetretena no andraisako fitenenana eto manoloana ny maro. Misaotra an Jehovah isika satria izy nanome izao andro anio zao ho azy atranany ny voninahitra. Saotra an Jesosy Kristy isika satria izy ilay tompo, mpanjaka, mpanavitra atsika. Ho azy ihany koa ny voninahitra. Manaraka izay Paska fandresena 520 mahatsiaro izany ny rehetra mifampiarahaba. Ko noho izany no iarabako ny fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo izay mpanavitra atsika no iarabana ny rehetra velonaina trapa-monjena fiadanan'ny Tompony ho amintsika rehetra mba ho finaritra trany isika amin'ny andro iainantsika. Ny Paska dia fety kristianina, moa mila mampatsiahy antsika ny amin'izany ve fa dia fety lehibe ho an'ny kristianina izany Paska izany, ahatsiarovantsika an'i Kristy lay maty novonona teo amin'ny azo fijaliana, kanefa izany no nanavotany antsika. Nandresy hatramin'ny fahafatesana ny Tompo. Misaotra an Jehovah isika satria izany ny planiny hoentiny anavotana isika. Isika zay mbola velona dia misedra
ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany ka tsy niherintsika na nitanjatsika noetsika miady amin'izany fa i Kristy lay efa nanolotra ny tenany no aoka ho banjintsika ho amin'izay rehetra ataotsika. Izy ihany koa no efa niteny raha niala teto ambonin'ny tany fa tsy hamelatsika ho irery fa anomentsika ny fanahy masina, misaotra azy isika noho ny amin'izany dia engane mba ho mpandresy tahaka ny Kristy isika rehetra. Amin'izao andro firavoravoana fety kristianina izao dia mahatsiaro ihany isika ireo namana izay marary any amin'ny hôpitaly, misy ny mbola tavelany izay efa nivangintsika fa misy ihany koa ny efa mivoaka isaorana ny tompo fa nanome azy ny fanasitranana, mety efa miaraka mivavaka amintsika eto izy izay efa nivangintsika tamin'ny herinandro teo. Mahatsiaro ihany koa isika ireo miaramila sy ny fianakaviany izay sy tonga miaraka mivavaka amintsika eto noho ny antony samy hafa. Ny tompony ahatsiaro azy ireny sy omba azy hatrany. Misy ireo izay efa niarahaba na tamin'ny alalan'ny telefônina izany, misy ihany koa moa ny efa tonga tany an-trano amin'ny 9 maraina, efa niarahaba ny tenanay tany an-trano isaorana azy ireo dia ny eo amin'ny AFF izany. Mahatsiaro ihany koa isika amin'ity androandroany ity ireo miaramila izay manao ny sarinady any amin'ny faritany mahajanga any, izay ao anatin'ny atao hoe manœuvre tulipe, manomboka amin'ity Alahady ity izany sarinady izany izay iarahana amin'ireo firenena manodidina isika izay ampatsahivina iarahan'ny tafika malagasy, ny frantsay, ny Comoro, Seychelles, Maurice. Ny frantsay moa dia ny ao La Réunion zany. Manao ny hetsika sarinady izy ireo mba ho firaisana eto amin'ity ranomasimbe indiana ity ho fiarovana ny sisin-tanitsika. Ko misaotra azy ireo sy makahery azy ireo na dia ao anatin'ny fety ary dia mamita izany edidy izany ny laozana ny vady aman-janaka. Mahatsiaro ihany koa isika ireo miaramila izay miasa eo anivon'ny centre des opérations, ao anatin'izany ilay miasa ao anatin'ny atao hoe COI, satria mandray ny fivorian'ny commission ny Oceana Indiana isika amin'izao fotoana izao. Efa tonga ireo vahiny ka maro ireo miaramila izay miasa eo anivon'izany centre des opérations izany. Ao anatin'izany ihany koa ny centre opération interarmes des armées, maro ny miaramilantsika izay miasa eo anivon'izany centre des opérations izany ka makahery azy itsika ary tsy adino ihany koa ny miarahaba azy ireo. Tsy adino ihany koa ireo miaramila izay mikarakara ny 520 taona ny niverenan'ny fahaleovantenan'ny folo alin-dahy izay tarihan'ny filohany sy ny komity mpikarakara komity mpanohana ny fety 20 jona izay aperinasa ankehitriny, satria akalaza izany fetim-pirenena izany isika dia efa manomana sady dia nizao ny komity mpanohana sy ireo miaramila tafiditra ao anatin'izany. Makahery azy koa tsika ary miarahaba azy noho ny amin'izany. Misy ihany koa
ireo miaramila ao anatin'izany ny tafika, ny zandary, ny pôlisy miasa manerana ny Madagasikara amin'ny fiarovana ny tanindrazana. Sy mitandro asasarana na dia ao anatin'ny fety aza dia mbola miasa. Mahatsiaro azy isika dia miarahaba azy ary mankahery azy ireo ary mankahery ihany koa ny fianakaviany izay nialany ao anatin'ny fotoana atao hoe fohifohy ihany mamita izany adidy izany. Fety kristianina mahatsiaro isika any Kristy, ilay tompo mpanavotra atsika. Izy no mpanalalana atsika amin'ilay Jehova abaray. Misy ny afatra izay efa napetrany. Raha niala izy dia niteny tsy hamela atsika irery fa maniraka ny fanahy masina miaraka amintsika eto ambonin'ny tany. Kaoka isika rehetra izay maheno handray ny fanahy masina izay efa nirahan'i Kristy ho atsika hanatotosa ny asa ataontsika na ny asa fanompona. Isaorana ny tompo noho ny amin'izany. Ny afatra lehibe izay tena napetraky ny tompo dia mba hifankatiava atsika. Mifankatiava ianareo izay ny tenin'ny tompo ary hotsarovatsika amin'ity andro anio ity sy amin'ny andro manaraka izay iainantsika. Ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia nametrahany ny afatra ambeno ny ondriko. Raha tia ianareo hoy ny tompo dia ambeno ny ondriko. Tsy ho voatanisa eto ny afatry ny tompo fa maro dia maro araka ny toroteny izay efa hentsika nandrindra ny herinandro masina. Fa ny ampatsahivina farany dia zavatra anankiroa miomana amin'ny fiavian'ny tompo, satria ilay tompo izay efa nitsangana dia niakatra ho any an-danitra manomana toerana izay hivatanantsika ary handray antsika indray amin'ny fotoana izay voatendriny Jehova baray andraisany antsika eny amin'ny raon'ny lanitra. Ary misy ihany koa izay tsy adino ny fiomanana. Isika izay kristianina dia miomana amin'ny androntsika izay iainantsika eto ambonin'ny tany. Tsy ho variana ny rendrarendran'izao tontolo izao fa araka ny toroteny efa hentsika dia misy ireo 𝗣𝗔𝗦𝗞𝗔 𝗙𝗡𝗢. Misy ny 5 izay nanadino fa misy ny 5 kosa izay nanangona ny solika fiandry. Engane isika mba anisan'ilay manangona ny solika fiandry. Zay no teny ambara amintsika amin'izao fety izao. Mirary fety sambatra ho atsika araka ny teny teo, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Ny tompo ane ho amintsika rehetra hatrany. Finaritra velona Jesosy nandresy izy nandresy takazy koa isika. Isaorana anie ilay Andriamanitra fiadanana izay nanome antsika ny fandreseny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny andron'ny nofiny raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy sady voahaino noho ny fatahorany an'Andriamanitra dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana entiny izy na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Hebreo 5:7 hatramin'ny 7.
toy izao indray mivovoray tamin'izao maraina izao. Anio arivo amin'ny 3 ora no fankalazantsika ny Pasika Fiderana izay anasana antsika mpianakavy ny finoana. Ny sampana safifa no mitarika izany ary andraisan'ny sampana velona rehetra anjara. Ny Alahady 17 ny volana Aprily no fivoriana ara-potoana ny birao fiangonana amin'ny 9 ora maraina ary ny mpihevitra kosa dia amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany 𝗧𝗢𝗞𝗔. Ilazana ihany koa ny sampana izay mbola tsy naka ny bie ny vato sy ny bie avy any amin'ny synodam-paritany arivo avaradrano sy isika mpianakavy ny finoana izay fanohana amin'izany andalo amin'ny birao ny sekretaria. Vaovao avy amin'ny sampana. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary ianareo no vavolombelona izany. Avy amin'ny sampana 𝗍𝗘𝗟𝗢𝗡𝗏. Faly miarabantsika natratra izao fetin'ny Pasika izao. Mitohy hatrany ny hetsika iray volan'ny sampana 𝗍𝗘𝗟𝗏 ka eto izahay dia faly manasa anareo hanatrika ny lohahevitra izay fampisarana ireo ny sabotsy 29 ny volana Aprily mahakasika ny lohahevitra hoe ny vavaky ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Izany dia manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ary iarahana amin'ireo mpitandrina 𝗧𝗢𝗢𝗢𝗢. Ny 17 ny volana Aprily kosa no anaovan'izy ireo ny lavandikira izay anasana ny sampana velona rehetra sy ny tarika eto amin'ny fiangonana ary isy ihany koa ireo sampana 𝗍𝗘𝗟𝗏 avy any velany hifanotrina amin'izany dia manomboka amin'ny 2 ora sasany. Ny 17 Aprily ihany koa no anaovan'izy ireo ny varotra faradoboky ny vente exposition ary ny fandraisana farany ireo confiture. Araka ny isa-taona dia hikarakara ny batisa faobe sy ny mariazy miara-mizotra ihany koa izy ireo izay atao ny alakamisy andro ny akarana ny 12 ny volana May. Koa manentana antsika izay manam-panirinany amin'izany anatona ny taty Florina na ireo mpitandrina 𝗧𝗢𝗢𝗢. Mankasitraka antsika rehetra amin'ny fiaraha-misalahy amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Miverina ny ariva ny sampana mankalaza ny Pasika Fiderana amin'ny 2 ora sasany. Ny sampanasa AFF finaritra misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka ny tafika masina anatiny izay no tanterahana androany maraina. Misaotra ireo tokantrano izay nandray tamin'izany ihany koa fiadanan'ny tompony ho aminareo mandrakariva. Avy amin'ny sampaty finaritra ny chocolat de Pâques dia afaka raisina ao amin'ny sous-sol. Misaotra antsika mandray anjara. Miverina ihany koa ny beazina rehetra sy ny mpiandraikitra ny ariva amin'ny 2 ora sasany ho fankalazana amin'ny Pasika tahiny tompo. Sampana sekoly Alahady. Anio ariva manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny Pasika Fiderana. Ireto avy ny tenue: polo fotsy ho an'ny mpampianatra, t-shirt maitso kosa ho an'ny mpianatra. Manantena fahatongavantsika rehetra. Sampana VFL. Ny sabotsy 20 ny volana Aprily no fivorian'ny komity lehibe izay atao any amin'ny 𝗍𝗘𝗦𝗞𝗔 𝗙𝗢𝗍 manomboka amin'ny 7 ora maraina anasana ny filohan'ny sampana. Mivarotra mofomamy sy masira ihany koa izy ireo koa manasantsika rehetra andray anjara ho fanohanana ny asan'ny sampana. Rakim-pisaorana. Jehovah-Andriamanitra, nitaraina taminao dia nasitranay ianao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe no nanomezan'ny fahasalamana atolotra ho an'ny pasteur 𝗍𝗢𝗢𝗡𝗏. Filazana manjo. Tompo, ankehitriny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Sitrak'Andriamanitra no niantsony malalanay Roland Raelson, professeur agrégé de musique, auteur compositeur. Tamin'ny zoma 17 Aprily tao tampon La Réunion rehefa nivahiny nandritra ny 17 taona teto tany. Hoy ny vadiny 𝗍𝗢𝗟𝗢𝗡𝗏 ny zanany Andrianève Charles sy Raelson Colombe amin'ny fikambanan'ny Décolle Soloolona
sy ny ireo raita-po aminy zavikely sy ny fianakaviana manontolo. Ny isy ny fitaom-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fankahirezana amin'ny fianakaviana ny Alahady fa 7 ny volana Aprily manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny 𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡 Anosy Fitiavana. Mbola olazainy amintsika manaraka ny fandaminana ny amin'ny famangina. Toy izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Fifaliana ho antsika ny nahavitany fanamasinana fanambadiany reto zanatsika raha Jonarson tolotra Loïc sy raha Antanirina raha vaky ny aina asana ohatra reo izy ireo dia mitsangana ampitoerana ihany dia mirary soanareo ny fiangonana mivavaka ho anareo saotra tompo ho atokana ho mpandrefana sany tompo angatahana hiakatra tianoloana raha zafindra tompo tsy toaina irintso 𝗧𝗢𝗍𝗍𝗍𝗍𝗍𝗍𝗍𝗍𝗍 vavaka isika misaoranao zay tompo na amin'ny fahasoavanao amin'ity zanakao manolo tena iray latabatra aminao ianao ny safidy ianao no anamasina kapetraka aminao izy ny fiomanana rehetra arabatana ra-tsaina ara-panahy ao ny ray aman-dreniny ao ry rehetra iriny koa na amin'ny fianarana na ho amin'ny asa kapetraka ambany fahasoavanao izy manomboka eto aminaran'i Kristy amen. Mahazo toerana mivavaka ho azy isika isaky ny amin'ny 8 amin'ny hariva araka milaza teo dia mbola misy fanentanana mo amin'ny batisa fahobe sy ny mariazy fahobe zany a izay kasaina tanterahana amin'ny andro ny akarana azadonona koa ny katekomenina fa andro ny katekomenina koa io raha tsy diso mpatsahivina isika amin'ny fanohanana reo mpitandrina izay kasaina voaka amin'ity volana jolay anankiroa zany izy ireo satria misy mpitandrina 𝗣𝗘𝗟𝗢𝗡𝗡𝗡 ho alefan'ny foibe amin'ny herinandro eo etỳ amintsika anankiroa zany zareo no tokony voaka pastera amin'ny volana jolay dia isika efa mahafantatra ny tokony ataontsika amin'ny fanohanana azy ireo eroso amin'ny rakitra isika io ny antokopira anao ny hira amin'ny dekona andamina atsika amin'ny fanaovana ny rakitra.
Ny pasika hariva isika no asaina amin'ny pasika famonjena. Rehefa avy niforotra isika tamin'ny andron'ny karemy herinandro masina ary voateny mafy mihitsy satria fibebahana io dia mandresitsika fifaliana zany ny pasika hariva zany dia miara-paly io zany ary miara-miredina. Patsahivina isika nandray ny keky avy any Manjakandriana fa amin'ny sabotsy alahady ho avy zao le keky no avy eo indray zany fa tsy androany zany amin'ny sabotsy alahady. Kalifana ikiurai sine
Tsika ny hira fahadimy amin'ny firana fanampiny. Hira fa 7 sy 300.
misy ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo asainy ianao natabatra amin'ireo mpandray fanasan'ny tompo vaovao miaraka amin'ny Kristy rehefa avy eo. Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy Kristy mpiandro ny lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy anana masinareo samy tanteraka hiaro ny fananareo hiaro ny ainareo tanteraka tsy hanantsina nareo fiaven'ny Kristy tompontsika ho tahina raha mandeha ho tahina raha mitoetra ho tahina raha miditra ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika to. Nisaotra ny voninahitra ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja ny hera ary ny faherezana ne ho an'Andriamanitsika sy ny zanak'ondry ho an'Andriamanitra irery ne ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Farany Masina. Amen.
ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'le dragona ary le dragona mba amin'ny anjeliny kosa niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fiterina ho azy tsony tany an-danitra ary nazery le dragona ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy dia narefeo mahery avy tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny satria nazera le mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro manalina ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza ary noho izany mifaliany ny lanitra mifalianareo namoniny ao aminy faloza kosa ao amin'ny tany sy ny ranomasina fa nidina any aminareny devoly sady manana fahatezana lehibe izy tezitra izy satria fantany fa kely sisan'ny androny. Amen. Velatra malonantsika zao fanasana masina izao manambara zany fandresena lehibe azotsika avy any amin'ny indray izaminy ko asandrato amin'ny tompony fonareo mety tsy mahavonjy ary tokony atao navinanavinana misaotra anao Kristy izay nandresin'ny fahafatesana sika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa saotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hano ity ny teniko izay omenareo izao no ataovo fahatsiarovana. Dia arak'izany ihany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy toa amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao andrehetra ho famelan-keloka izao no atao ho fahatsiarovanay na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina rahateo. Misaranao izay tompony amin'ny fahatongavany zanaka olona manomboka amin'ny finanambiliny Betlehema ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimaty. Tsaroana ankehitriny ny andro pasika izao ny andro maraina Alahady ireo vehivavy ireo apôstôly ny rahalahy tsy omby 500 izay nisehoanao niakatra nandanitra ianao nkalazaina tsy ho ela ary mifony ankavanany ray izany rehetra izany ny farafahakely ny tsaroanay ao anatin'izao fanasana masina izao ary miandry sy mitalo ny verenanao izay tompo ka noho izany fenony voninahitra ny fanatim-pisaoranay ta io tanteraka sakramenta masina zao raha io hoendry Kristy ilay tokona Kristy ilay tanteraka Kristy ilay naterina indray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana ry tompo ray nan-danitro le fanahy mahery le fanahy le miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra zay le fanahy anangina anay amin'ny maty izany fanahy zany meo anay atsarovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandran'ny Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay zahay niany taminao zay ry fanahy masina amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy amasino torak'izay amin'ny divay manambara ny rany Kristy fa nao fanahy masina no mahary mamelona manamasina manome anay ny zava-tsoa rehetra satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ao aminao Andriamanitra iray tsy tokoa ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakinao atsika satria iray ihany ny mofo sika rehetra dia tena iray na dia maro fa sika rehetra dia samy mandray mofo ray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay fisaorantsika dia firaisana amin'ny ran'ny Jesosy Kristy tompontsika ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy izaho dia efa maty nefa velona indray ilay voalohany sy ilay farany andeha fifavoatra voko zao ny zavatra rehetra. Amen.
ipetraka isika anao nira voalahatra ampizarany mofo sy ny kapoka. Kazarao amizay mino fa velona Jesosy. Amen.
sangana isika anetretena. Oka isika mpo amin'ny fanetretena manao hoe tompo. Ny mofo hohanina ery Jesosy milaza aminay ny tenanao. Jesosy Kristy izay velona teto an-tany manao hoe raiso hany ity ny teniko izay omeno anareo izao natao fahatsiarovana. Misotro ny divay zahay izao atsarovanahy ny anitra anao. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona mandrakizay sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amfanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao no ataovy fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay tompo fefinandraraka izay mety izo sakramenta masina izao any mpanahy mavoky za aminary sakafo mifanjaka ny lanitra. Misaotra tompo. Amen. Oe ny apôstôly masina miadiny aby tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay fa izaho amin'ny antsonanao ka nanaovanao fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro tahaka ny Kristy ilay nanao fanekena tsara teo anatrehan'ny Ponty Pilato. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika anao ny rako-pisaorana. Yeah.
Pamirapirra amitavana aminareo eneny tombo ka hiantra anareo ananatra mitavana aminareo eneny tombo ka anome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika. Voavoan'i Kristy Paska ho antsika. Tsy ato izy fa efa nitsangana. Ho an'Andriamanitra irery neny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.